fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao ery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra fifaliana lehibe wa Pasteur Isidore Andrianirina sy ny fianakaviambeny fanany voninahitra no misaotra ny ponany mahajanga ny amin'ny fanarahana ireo fandaharana ataonay amin'ny aino amanjery toy ny radio sy télévision eto mahajanga izany zava-dehibe aminay ny mahalala sy mahita fa miaino anay ianareo porofan'izany ny fahatongavany olona manarivony tao amin'ny kianja mitafo ny complexe sportif mahajanga tamin'ny fafito amby roapolo ny volana aprily lasa iny be ny olona tonga tao ary nihetsi-po manokana mihitsy Andriamanitra tena tiana hovonjena ny vahoaka ny mahajanga ekena fa misy any olona vitsivitsy zay tsy tia zavatra tsara fa zava-dehibe aminay ny mahita an'ireny vahoaka maro be resy lahatra manantona ao anatina fivoriam-bavaka amin'ireny fotoana ireny ny toy moa ny fotoana ny herinandro manaraka an'iny tao atany masaja isanandro tena ndray olona isanandro ny tenako sy ny vadiko Pasteur Josia mba amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo manomboka amin'ny 7 heures maraina ny fotoana isanandro mandrapa arivany andro fandraisana olona famorobiny foloka hatramin'ny 2 ny tena fivoriam-bavaka izany be ny olona nanolo tena ho an'i Jesosy isorana ny tompo izany rehetra izany fa tamin'ny sabotsy lasa teo kosa dia taitra ny mpiara-mivavaka fa feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina fitorena filazantsara moa no natao tao amin'ny complexe sportif iny misy ny tonga nanatrika an'ilay hetsika fotsiny dia nijanona izy fa mba nanatrika fotsiny hoe mba tia hita zavatra fa misy kosa ny nanapa-kevitra dia tonga atrao amin'ny tranobe ny kolotsaina izay fanaovana fivoriana isaky ny sabotsy iarahana amin'ny fianakaviam-be ny fanany voninahitra feno hipoka ny tranobe ny kolotsaina misy nefa tsy mahazo seza itsony fa mipetraka amina vato ery arena arena be ny olona resy lahatra ka noho izany mitoy mandritra nyity volana ity ny fivoriam-bavaka isaky ny sabotsy ao amin'ny tranobe ny kolotsaina manomboka mampianatra batisa atoato atonga ny olona olom-baovao atonga ny olona ho zanak'Andriamanitra atonga ny olona any ananarana voasoratra any an-danitra any amin'ny fonenany Jesosy Kristy eka manasatsika rehefa asabotsy ao amin'ny tranobe ny kolotsaina mandritra nyity volana ity iresaka ny atao hoe fitombona ara-panahy mitombo ara-panahy satria ny olona anankiray rehefa tsy mitombo tsy maintsy maty izy tianio nge misy zazakely anankiray teraka tsy nitombo tsy maintsy maty ny afarany iny ka tahaka zany any keo ny olona rehefa ateraka indray tsy tombo mihitsy tsy maintsy maty ny ara-panahiny tsy ho tonga any an-danitra velively mihitsy izy isaky ny sabotsy izy io atranobe ny kolotsaina ao koa ny alahady ao amin'ny gymnase couvert na kianja mitafony majanga amin'ny fito sasany maraina asaiko ampitiavana isika iaino ny tenin'Andriamanitra anara-dian'Andriamanitra fa hita ny voninahitra Andriamanitra isika ankoatran'izay noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa tsy ompitsono ny toerana rehefa fivoriana larobia any an-tany masajy dia ao amin'ny tranobe ny kolotsaina indray ny fotoana isaky ny alarobia manomboka amin'ny alarobia ho avy izao etsy amin'ny maison de la culture rehefa alarobia amin'ny 12 ka hatramin'ny 24 ny fivoriam-bavaka natao farana amin'ny 24 mba afahanao mbola andeha hianatra afahanao mbola andeha hamonjy ny asa amandrarahanao mandray olona manomboka amin'ny 7 maraina kanefa efa afaka milahatra manomboka amin'ny 7 maraina raha tonga amin'ny 9 moa ianao na 5 tsy maninona fa mety mbola tsy mivony toerana amin'izay fa ivelany eo satria mandraparivany andro ny fandraisak'olona amanjato ny olona raisiko tsy misy sara ny fandraisak'olona tsy misy frais de consultation satria tsy varotra anao tao keto mahajanga eto
tsy business ny ataona mivady eto majanga eto fa fanampina famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tongava fa misokatra ho anao ny fonay, misokatra ho anao ny tranoben'ny kolotsaina, misokatra ho anao ny fitiavan'ny fiangonana, misokatra ho anao ny varavaranlanitra. Tianao Jesosy. Pasteur Isidore Andrianirina, tsy mpamonjy, tsy mpanasitrana, tsy mpanafaka, tsy mpanao fahagagana, fa mitory an'i Jesosy Kristy, miseho ny heriny ho an'izay mino. Tahin'Andriamanitra. Ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko 2:4. Ataotsika dia resaka ny atao hoe mitombo ara-panahy. Ary zay no resaka eto androany. Azadino fa ny zavatra anankiray rehefa tsy mitombo tsy maintsy maty iny. Raha misy voa anankiray afafy, raha tsy maniry iny na tsy mitombo tsy maintsy maninona iny maty iny. Raha misy zaza anankiray koa voateraka 2 kilo 300 izy ohatra, izy teraka iny 2 kilo 300, 2 kilao sy 300 grama, tsy hitombo mihitsy iny anatin'ny 2 volana, tsy mitombo iny ao anatin'ny 3 volana, tsy maintsy maty ny hafarany. Raha ny zavatra anankiray tsy mety mitombo dia maty ny hafarany. Iresaka tsika androany ny atao hoe mitombo ara-panahy. Ary ny olon'Andriamanitra, ny olon'Andriamanitra dia natao hitombo, mandra-pialana eto amboniny tany dia natao hitombo ara-panahy izy. Ary mpivavaka maro ankehitriny no tsy mahalala an'izany, tsy mahafantatra an'izany. Ary na i Pasteur koa aza tsy mitombo. Pasteur Isidore tsy mitombo tsony ny halavany, fa ny any anatiny tsy mitsahatra mitombo hatramin'ny androany. Ary izay mahatonga mitombo ny zavatra hitanay ao amin'i Jesosy. Dia izay no tiako hifampizarana aminao androany hitombo ara-panahy ianao. Tao anaty Baiboly tsy nisy mpanompon'Andriamanitra retirety na antitra nanahoana azy, kanefa ankehitriny misy pasteur retirety. Tsy malala zavatra lalina ao amin'Andriamanitra, rononom-panahy. Ary na nimpino aza tsy mazaka ventikanina, satria misy koa toe ventikanina, aliment solide. Dia zay no mahatonga azy tsy malala zavatra maro momba an'Andriamanitra. Ary raha sendra misy herin'Andriamanitra miasa no heveriny fa devoly, satria tsy fantany ny herin'Andriamanitra. Ary raha misy mpanenjika fivavahana ankehitriny tsy gentilisa fa mpivavaka ihany. Gentilisa tsy dia mpanenjika ny olotra, fa mpivavaka ihany ny mpanenjika herin'Andriamanitra miasa. Ny antony tsy fantany le izy, tsy fantany. Eto dia tiako milaza aminao fa tsy Pasteur Isidore no manasitrana eto, tsy Pasteur Isidore no manafaka eto, fa Andriamanitra no manao an'izany eto. Dia io herin'Andriamanitra io mihetsika mahery, dia mpivavaka tsy malala momba ny herin'Andriamanitra, izy no voalohany manenjika an'io satria tsy fantalesa. Elao nefa raha hitombo ara-panahy ianao, ampiasain'Andriamanitra mihoatra ny Pasteur Isidore ianao. Avy alleluia mafy zany. Amaky Baiboly tsika ao amin'ny Samuela voalohany toko 7:7-7 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy.
ary nitombo Samuela. Ahoana ozy izy? Nitombo Samuela sady nomba azy Jehova ka tsy nisy navela ny oraraka ny tany iny teny. Ary ny Israely rehetra hatrany Dana ka hatrany Berisheba nahalala fa ifampaminan'ny Jehova tokoa Samuel. Nitombo Samuela dia nomba azy Jehova. Zany hoe raha tsy nitombo Samuela dia tsy nomba azy Jehova. Ny fitomboanao no ahitanao ny fomban'Andriamanitra. Raha mitombo ianao dia mahita ny fomban'Andriamanitra. Ahoana moa ny atao hoe mitombo? Raha olombelona ny resahany tsy afaka hitombo aloha ny olona raha tsy teraka e. Ateraka izy dia hitombo amin'izay izy. Dia tahaka izany koa ianao, za tsy maintsy ateraka Andriamanitra isika vao afaka hitombo. Misy mpivavaka maro ankehitriny mivavaka fa tsy mbola nateraka Andriamanitra izy. Tsy mbola nateraka, zany hoe tsy mbola zanak'Andriamanitra izy mivavaka amin'Andriamanitra, fa tsy mbola zanak'Andriamanitra, tsy mbola nateraka Andriamanitra. Ahoana ny atao hoe nateraka Andriamanitra? Ny atao hoe nateraka Andriamanitra, nanaika ny Jesosy Kristy ho ao anatin'ny fonao ianao dia vonona hanompo an'Andriamanitra. Nateraka Andriamanitra ianao manomboka eo. Ao amin'ny Jaona 1:12 manambara fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zany hoe tamin'ny fotoana nandraisanao any Jesosy ho any anatin'ny fonao dia nomena hery ianao dia lasa inona ianao manomboka eo? Zanak'Andriamanitra ianao, nateraka Andriamanitra ianao. Eo ianao vao mahazo mitombo amin'izay. Fa tsy mahazo mitombo ny olona ary tsy afaka hitombo raha tsy nateraka aloha izy. Fanao ny olona manko ny zavatra nahazo azo ny natongava ny tao am-piangonana, ary raha tsy nikasiana ny kahanao tsy tonga teto ianao. Raha tsy nakasika ny kahanao ny zavatra nyresana hita amin'ny télé sy nijoron'olona vavolombelona taminao tsy tonga teto ianao. Misy vehivavy ao anatin'ny baiboly andeha atsaka rano. Rano ny problemany dia momba ny rano ny resan'i Jesosy taminy. Omeo rano ahosotroiko izy Jesosy taminy. Satria rano ny problemany olona io dia rano ny resana taminy. Tsy maintsy ny kahanao ny resahana vao tonga tato amin'i Jesosy ianao. Raha afo be ny resahana taminao tany tsy tonga teto ianao. Tenako efa afo be tiako, mbola afo be koa tenen'ny lehilahy io. Hovainao ny télé. Satria misy olona diso mahay baiboly loatra dia tianao tereny ianao hitory afo be amin'ny télé. Efa afo ny ainan'ny olona ka mbola afo koa nitorinao eo ve? Dia rehefa mitory fahagagana ianao dia lazainy fa fahagagana foana ny loha. Iny dia fahagagana foana, iny fa torio ary ny afo be anao. Raha misy olona ho azonao andeha hivavaka izy, fa tsy maintsy ny kahanao ny resahana dia tonga eto ianao zany. Misy aminareo sarotra be ny voanao anatin'ny zava-misy ao amin'ny fiainanao, tsy maintsy fahagagana ny naseho aminao vao afaka no tonga teto ianao, satria ilay ny olanao le fahagagana. Marina sadiso zay izy. Dia tia hanampy ianao amin'izay satria efa tonga eto ianao io, satria ny raha na hanampy ianao. Raha tonga eto ianao aza maika amin'izay amin'le zavatra mahazo anao. Fa ny amaika anao voalohany dia ny andray amin'i Jesosy ny atongavanao ho zanak'Andriamanitra. Allô? Zay ny amaika anao voalohany, ny andray an'izy azafady Jesosy ho any anatinao, ny atongavanao ho iza zanak'Andriamanitra.
tsy mitovy ny fanampiko ny olona anankiray nangataka zavatra tamiko sy ny fanampiko ny zanako. marina sadisy zay tsy mitovy hoe nisy olona anankiray ny zavatra nahatery azy. olona maro nefa nividianako lamba amina million fa io zanako mbola tsy ary nazy lamba tamiko amina million. allo afaka nanampolona indray mandeha amin'ny zavatra natery azy fa ny zanako kosa apiko isanandro hatramin'izay tsy angatany azy. avao ny tananao raha maheno ahy ianao tika zany possible anao raha tonga eto angataka zavatra anankiray momba ny fiainanao regleny iny fa izy kosa tsy hikarakara anao isanandro satria tsotra ny antony ianao tsy zanany. dia mety faly ianao fa nivaly olanao ino no nivaly fa azadiny fa misy katalogna olana marobe milatra hifanena aminao ao. mety lolazambady iny anao tonga teto na mety maniry vady anao tonga eto e dia ino ny vavahanao mafy fa ianao tsy nandray an' Jesosy tsy tonga zanak'Andriamanitra fa ino lehilahy iny foana tiako iny bandy iny Jesosy ahy iny bandy iny haizandray nahitako ohatran'iny mifadianina ny amin'iny bandy iny manao fanatitra ho an'ny mpaminany noho ny amin'iny bandy iny alom-bavaka noho ny amin'iny bandy iny farany azo n'iny bandy iny. dia rehefa azo n'iny veloma amin'izay fv veloma Jesosy le bandy azo fa misy karazana olana marobe milatra ao tsy ho resinao satria tsy natao aresy ny zava-misy eto amboniny tany tsy miaraka amin'ilay mpanresy ianao. mazava sa tsy mazava zany? tena mazava. mety kista ny atongavanao eto io kista io foana kista fa ianao tsy avy andray an' Jesosy ka te kista ny afanana. raiso Jesosy ahatonga nao inona zanany. mazava sa tsy mazava zany? teneno ny namanao raiso Jesosy a iaho atsika ho tokantrano ao isaky ny alarobia manomboka izao tsy any an-tany masazy antsony a ny fivoriam-bavaka fa ato amin'ny trano be ny kolotsaina na maison de la culture manomboka maraina amin'ny sivy ny fandraisana olona fa be dia be ny olona milahatra alohan'izay dia amin'ny 12 ny fotoana lehibe ka hatramin'ny 2 ora sy faefany dia alohan'ny fotoam-bavaka sy aorinan'ny fotoam-bavaka ny fandraisana olona larobia tontolo andro zany mandray olona atao anatin'ny tranobe ny kolotsaina Pasteur Isidore Andrianirina mivady sy ireo mpiara-miasa aminy ato amin'ny maison de la culture tsy any an-tany masazy antsony rehefa larobia latsinainy talata sy alakamisy no any an-tany masazy fa rehefa larobia efa ato amin'ny maison de la culture. fahasoavana lehibe io a aza manaiky ho diso amin'ny fahasoavana io anao a reto rahalahy reto a efa nahita ny voninahitra Andriamanitra daholy toronao indray zao no hita ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. raha misy olona atao trano a aoka ny orakorako ny mafy indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. zany ny olona atao trano. Alleluia! Ny amenna non è dove mafy indrindra. manova olona manova fiainan'olona. Changing people, changing life.
Flaviana anarako. Mahay tsara mahay zavatra teknisiany reto ia firy taona ny foana sigara Araka ambin'ny folo taona. inona sigara foana Taloha izy godogoka dia mila voalohany dia nozy teo. intely miova mihitsy zany Itery inona malany firy anatin'ray andro mety malany roapolo dia ambin'ny folo karazany. ohatrina sigara ray Ariary zato dia mampolo amin'ny zato. ia inona natonga no ty alana izy Mahatonga nanteharan'izy zany mba hoe te hiova mahita an'ilay namana zany afaka amin'izy iny da zay le mazava-lehibe hoe aseho amin'ny fahitalavitra le hafa dia mangetahita leo afaka koa le namana satria tsy fataky olona ny fisino raha tsy avoaka eo sa tsy maharan'izay dia nivavahako ianao tamin'ny alady teksy inona ny zavatra renao sy tapanao tany anatinao tany zavatra tapako zany dia ohatrany hoe mevana be zany zaho zany miala midaboka tamin'ny tany tena tsisy hoe ohatrany hoe gary zany tsisy raha zany raha fa mainy fokony anao zao le manano ohatrany fisekotra be any niova ny any anaty afaka tanteraky anao zany zao afaka voninahitra eo Jesosy isany manao an'ireny ia afaka medinse manova olona manova fiainan'olona changing people changing life ivavahako ianao dia inona ny zavatra renao tany anatinao sy tsapanao rehefa nivavaka ao anao tamin'iny fotoana iny satria nanjera manko ianao dia naninona ianao nanjera inona zavatra tsapanao ny zavatra tsapako zany tamin'ilay fotoana ohatran'nisy hery zany niditra tao anatiko zany iny any anjera iny zay dia niarina be zany tonga dia efa maivana be zany dia ohatra mipokady be zany tato anatiko tany ohatra nisy zavatra niala zany tao zavatra ohatra nipokady fa tsy fantatra hoe inona eo miala eo tsy fantako mihitsy ohatrany tonga dia efa ny zavatra miala tao anatiko ta dia maivana be vatako zany niarina avy eo dia mbola nisy fotoana ve anao te hifoka tao renan'iny tonga dia efa teo nezany na fofony io ary tena tsy zahako neny an-dalana raha zaho mifanena amin'olona fokony tena tonga dia efa kirikiry be mihitsy na mahita olona fokany eo ary zah tonga dia efa kivy mihitsy izany manao an'izany Jesosy zany manova olona manova fiainan'olona changing people changing life tiana sigara jamana toka ia zao jamala avilo ianao e jamala toka sigara nanomboka vina ianao ny aina tam'izany misy 5 ans isandato ny tanana aminao zany ny herin'Andriamanitra lasa hoe velona Jesosy zao ny herin'Andriamanitra ary zareo lazao amin'ny olona fa misy herin'Andriamanitra lehibe miasa eto le olona nitsangana teo nena eo menjery io e teo afaka amin'inona izy teo fa naninona nga inao efa afaka ianao zao efa afaka ianao zao ino sigara foanao inona foanao teo godoloky ahoana fahinanao azy tonga dia ety tonga dia mikary eto ambonina viazy inona moa le nangatanao maly toka jamala tena nahoana ianao taorina an'le vavaka ao maly eny normal normal afaka le sigara tsy mieritreritra ny reny tsony
afa-tsy mieritrery na le fofony azy tsy dia tonga dia izany manao an'ireny tena mahavarina anao zao fa tsy mieritreritra n'izany tsiny afa-tsy nafinatra dia nafinatra ny fotoam-bavaka tamin'ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny maison de la culture ary eto ihany koa zay dia manolotra fisaorana ho antsika tsiraray avy izay namaly ny antso tamin'ny fotoam-bavaka goavana izay nanaovan'andriamanitra hetsika nanafan'andriamanitra olona maro nanasitranan'i jesosy olona maro tetsy amin'ny complexe piskina teo ary mbola mitombo ny fotoam-bavaka tamin'ny sabotsy lasa teo ary mbola nasako anao ihany koa fotoam-bavaka isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 8 volana ny andro etsy amin'ny maison de la culture ary mitoy ihany koa ny isaky ny alady manomboka amin'ny 7 ora sasany etsy amin'ny gymnase couvert izany manasanao amin'ny tiavana ny tenako satria maro ny olona nefa nandray fanafana maro ny olona nefa nandray fanasitranana toronao indray zao anjaranao indray zao mitongafo isaorana an'andriamanitra moa fa manomboka izao ihany koa dia misy ny fotoam-bavaka iaranao fianakaviam-ben'ny fanany voninahitra isaky ny alaroby atoandro manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora tolakandro tsy aizanao anatanterana io fotoana io fa eto amin'ny maison de la culture izany manomboka amin'ny 7 maraina dia efa misy fandraisan'olona ho anao izay mila dinidinika mila resadresaka amin'ny mpanompon'andriamanitra mila toro hevitra mila vavaka fametrahan-tanana ihany koa dia mandray anao ampitiavana ny lehilahin'andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina azadino ara ny fotoanantsika larobio avy zao eto amin'ny maison de la culture manomboka amin'ny 12 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora tolakandro izay misy fandraisan'olona manomboka amin'ny maraina ny sabotsy kosa mbola eto amin'ny maison de la culture ihany manomboka amin'ny 7 ora maraina alahady gymnase couvert samitahin'andriamanitra fanany voninahitra fandarana afahanao mandre torolalana mazava ivoanao ao anatin'ny zavatsarotra misy anao ampy zay ny aretina ampy zay ny trosana matotra anao ampy zay ny fanilikiliana ampy zay ny enatra sy ny latsa tonga ny fotoana hitafianao hery sy voninahitra fanany voninahitra iarahanao amin'ny lehilahin'andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina fifandraisana 033 40 324 74 fanany voninahitra